Empolo taona tao anatin'ny sehatry ny fanambadiana anisan'ireny-pianakaviana ny mahatafita ireo zanany valo 4 ny zavikeliny amin'izao fotoan'izao samy efa manana ny tokantranony ankehitriny izy mivady misisa ny tokantrano mahatsiarotsiaro ny fahiny efa milamindamina misy 434 ireo mpiadina amin'ny fanadina fanjakana faharoa eto Antananarivo renivohitra ka ny 770 ireo no hiatrika ny fanadinana ara-panatanjahantena manomboka ny alatsinainy ho avy izao 10 taona ny zandry indrindra amin'ireo mpiadina 70 taona kosa ny zokiny indrindra tena misy safitiavana te-halaza fa ny telony izao no voalaza fa maty ary veriny indray Sœur Fabiola etsy ankilan'izay tsy mandiso na manamarina ireny tranga ireny be fahatany ny mpitondra fiangonana nanontanianay ny antsiprian'izay avy hatrany Senia Saada, Groupe Colina, des mercantiles assurances avancent et deviennent Saham Assurance. Hita ihany dia olona nahazo an'ilay miliara. Arabaina ireo olona telo izay nizara ny 1,7 milliard FMG mahery ny ordre tir liraquinte plus tamin'ny alatsinainy 7 Mey teo. Ianao koa milalaova PMU vola be isan'andro. Et les enfants, dans quelques jours, on va célébrer la fête des mères. Quel cadeau tu vas offrir à ta maman? Un beau chine. Et toi, Fabio? Une fleur et un rice cooker. Nous allons acheter un fer à lisser pour maman. Et où trouve-t-on tous ces cadeaux? Chez Paul et maîtresse. Daddy DJ, please take me to the party. Let the music play until the break of day. Paolai, toujours meilleur. Senia Saada, Groupe Colina, des mercantiles assurances avancent et deviennent Saham Assurance. Akafaliana indray tompoko lasy tompoko vavy no iarahana aminao ao anatin'izao fampahalalam-baovao izao etỳ am-piandohana dia tsara koa ny miarahaba ho antsika rehetra renim-pianakaviana izay manaraka ny fampahalalam-baovao amin'izao ora izao arabaina na tratra ny fetin'ny reny. Ho toy izantsika kosa ny fampahalalam-baovao makasika sy manodidina izay fetin'ny reny izay hatrany miarabanao roneny na tratra izao fety izao. Renim-pianakaviana iray eny amin'ny 70 taona no nahitany mamy sy ny gidin'ny fiainana tokantrano ho zarainy amintsika izany lalana notiavin'izany ao anatin'ity fanadihadiana ity. Fête maman. Fête chérie kosa. Nokoneny. Bon fête tahiny Jesosy dia tratrin'ny ela indrindra. Izany tsy anao amin'ny zanakao dia tratrin'ny ela koa ianao. Bebe bon fête maman. Bon fête maman. Bon fête bébé. Atsy. Empolo taona tao anatin'ny sehatry ny fanambadiana anisan'ny rihariany nahatafitany ireo zanany valo teo amin'ny fiainany 4 ny zavikeliny amin'izao fotoan'izao samy efa manana ny tokantranony avokoa mpanangom-bokatra tao amin'ny faritra Vakinankaratra ny vadiny fahiny ary mamatsy ny faritra Tsimonosy Berta kosa eto ankilan'izay mikarakara ny zanany no sady mivarotra kiraro alaina tao amin'ny Bata ankehitriny izy mivady ny sisa ny tokantrano mahatsiarotsiaro ny fahiny efa milamindamina. Maraina dia sasany fo maraina ihany dia itsy moa am'resy kokerany manofom-bary so dia manao kafe ny dadabe amin'ny kafetiera nyrikatra dia zay dia za mihinam-bary izy misotro kafe rehefa avy eo dia miperaperaka dia piripiritra dia misalavizany dia afa misivy zay ntemetsena dia rehefa mba tsy mahavita moa zany dia tsy faravavy tsy akaiky no miperaka dia manampinampy anay io mizazakely zavany bebe dia makaty foana. Tsy ambaratelo ny fanambadiana ny fifanohanana teo amin'izy mivady notazaina tao anatin'ny finoana ny zanany tao anatin'ny fiainany skot ankehitriny mbola manohy izany ireo zana sy ny zavikeliny samba nona enona fa tsy nisy ady ny tokantrano hatrany am-piandohana. Zay mivady enimpolo taona zay mivadinay zao amin'ny janvier
mbola tsy mifamary zay a marina fa hoe olombelona ve tsy maintsy misy kely ananina ihany fa rano tena marina mbola tsy nisy de zava-dehibe hoe mifamalinay na nydinay fa mifakahazo tsara zahay ary zavatra ndrinay hatramin'ny voalohany de hoe mba hanana zanaka tafita nefa mo tsy tonga lafatra arak'izay satria arakaraky ny toe-javatra de fahafaliana ho anay a de endry daholo aloha ny zanaka hatramin'izao ary mahafa-po anay izy rehetra. Isan'ny nametraka tantara teo amin'ny fiainan'ny zanany fanabeazan'ny meny pertazy ireo tsy ary ho an'ny aty aoriana ireo anatra sy fibedesana avy aminy. Zao lehibe zao zany vao tena mahatsapa zany hoe fitiavan'iny satria taloha mbola kely moa zany de fiarahana miaina ato an-trano de fifaliana foana zany hoe mahita ny neny de amin'izao fotoana izao indray za efa miteraka de vao mety tena tsampako mihitsy hoe zany hoe fitiavan'iny zany hoe amin'ny zanako zany de tonga koa zanako de fifaliana ho an'ny zanako indray koa mahita de ohatr'izay le izy hoe mahafinaritra fitiavan'iny. Manan-daja lehibe noho izany reny mirary reny rehetra ahitiny tokantrano ity rem-pianakaviana ity androany amin'ny tokony arahana amin'Andriamanitra. Fa de hoe tsy maintsy miaraka amin'ny Jesosy zay ny zava-dehibe fatria zovitanao mitaizan'ireo ankizy ireo raha tsy misy miaraka amin'ny Jesosy zany ampianarana mivavaka ny ankizy sekolahady de sekolalahady ny ankizy de ohatran'izany de mba mahafinaritra miaraka andreo rehefa manano an'izay de zay folo miaraka fampitantana tambola ankizy ny akeny mandeha mivavaka zay de ny fiainana mahafinaritra indrindra de miaraka amin'ny Tompo. Amin'izao fankalazana ny fetin'ireny izao tsy mahafoy azy ny ankohonana nampiantso azy mivady hitsidika sy hamangy ireo zafikeliny any Bevalalany. Fa mbola tafiditra ao anatin'izay tontolon'ny fetin'ireny izay hatrany ny resaka voninkazo fanomezana iray azo atolotra tsara amin'izao fotoana izao ny voninkazo araka izany maro karazana izy ireny indrindra fa ireo karazana tsy hita raha tsy eto amintsika mila fikarakarana nefa izy ireny mba haniry tsara ankoatran'izay nisy ny fampirantiana voninkazo izay notanterahina teo amin'ny tranomboky pirenena hatramin'ny alatsinainy teo nisy ihany koa ny fampianarana namboly sy ny karakara voninkazo fanomezana ho an'ireo mpitsidika tamin'iny herinandro iny hatrany zorokotondrina. Dia rehefa amboly an'ity tsika dia afasika fotsiny mambolena azy avy namelana le voninkazo. Raha tambatra mahery ny 2,000 karazana ny voninkazo eto Madagasikara raha tsy resaka afa-tsy ny orchidée. Tsy ny orchidée ihany anefa fa saika ny voninkazo rehetra no mila fikarakarana manokana. Isan'ny mahatamana an'ireny mpianakaviana ao an-trano tsy voatery ahafantatra ny teknika hitazana an'ireny voninkazo ireny avokoa anefa ny rehetra. Le voninkazo tena ohatran'ny olombelona ihany mila kolokoloina. Mila taty zao vao nalala hoe mila soloina le tany le zezika soloina isataona finaman zao teo de manapoka foana manapoka. Tsy misy afa-tsy eto ny 700 voninkazo maniry eto amintsika. Tsy ny vehivavy ihany no mazoto mikarakara voninkazo. Ity raim-pianakaviana ity zao dia tonga manokana teto mba hanaraka ireo fampiofanana mamboly sy mikarakara voninkazo izay isan'ny fanomezana azo atolotra tsara amin'izao fetin'ireny izao. Matanora lalandava zany le voninkazo hita amin'ny voniny zay le izy dia mikolokolo le izy ohatran'ny kolokolo vady azy zany izy eo an-tokantrano izy koa moa voninkazo rahateo lavaka ny tokantrano. Misy ihany koa anefa ireo voninkazo no ilaina eo amin'ny lafin'ny fahasalamana. Ity zao no antsoina hoe baobab nain izay ilaina apetraka ao an-trano. Petraka any amin'ny dosy dia manadio ny rivotra iainana nataonao any amin'ny akaiky ny tele koa ary izy dia mety. Dia io koa zany araka le filazan'le dokotera zay hoe karazana fanafodina tension. Arak'izany manampy ny ao an-tokantrano ihany koa ny voninkazo. Raha nambaran'ireo mpikarakara voninkazo hatrany isan'ny tanjona voalohany amin'izao hetsika izao ny fiarovana ny tontolo iainana. Ao an-tokantrano tsika afaka mamboly zaridaina kely, afaka mamboly voasary, afaka mamboly anana tsika zany rehetrarehetra zany dia fiarovana ny tontolo iainana daholo sady manampy antsika amin'ny sakafo. Tafiditra ao anatin'ny hetsika ceinture verte izay nampirantiana ireo karazam-boninkazo maro avy eto an-toerana sy vaovao avy any ivelany ity hetsika fampianarana mamboly voninkazo ity. Izy ireo izay efa nikarakara izao fampisehoana izao efa ho 7 taona izao.
eo amin'ny pejiny sosialy kosa no anoizantsika ny fampahalalam-baovao. Andro raisam-pirenena ho an'ny zaza very ny andro androano. Mpangalajaza zaza nandositra ray aman-dreny, zaza very ka hita indray. Re matetika eny amin'ny fiarahamonina izany hatramin'ny fiandohan'ny taona 2024 mahatratra 170 ireo zaza very nazahoana fitarainana ka ny 70 amin'ireo tsy fantatra na maty na velona. Tranga miseho eo amin'ny zaza na ankizy eo anelanelan'ny 10 hatramin'ny 12 taona ireo. Antony mahatonga izany ny herisetra mahazo ny zaza ao an-tokantrano. Ka hitao Andretsalavo. Fandosirana tsy hita, fandaozana na fanariana, fakana-keriny ataon'ny iray na ataon'ny ireny na ataon'ny olo-kafa sy ny maro hafa, karazana fahaverezana avokoa ireo. Tato anatin'ny 4 bolana miisa 470 ireo zaza tsy hita izay nalehany, 573 ireo nitsoaka ny toeram-ponenany ary 90 kosa ireo tena tsy fantatra na maty na velona. Antony iray lehibe mahatonga ny zaza hiala ny toeram-ponenany ny herisetra mahazo azy ao an-trano sy ny tahotra ireo ray aman-dreniny. Matetika koa ny tsika ray aman-dreny teny hoe maditra le zaza, maditra io zaza io. Za zany mahita fa ny zaza tsy mene mety misy hoe ditra ihany angamba zay ny terme ilazantsika azy, fa misy tena responsabilité tsika ray aman-dreny be da be ao anatin'ny ditran'le zaza. Tsika zany tsy miresaka amin'ny zanakitsika mihitsiny fa tonga de kitakita ny atao de mazava ho azy fa mirevolte le zaza. Hiaran'ny herisetra avokoa ny 700,000 ankizy lasa mandositra ka tsy hita. Mandritra ny fahaverezany sy ny fandaozany ary ny tsy fahitana azy, miasa mba ahazom-bola ireo ankizy ireo, manatona ny namany akaiky, mangataka, miloka, mivarotena, manao piasan-trano, mikasa hamono-tena na ihany koa trandrahany ny hafa. Sarotra ny manarina ny sain'ny ankizy hiaran'ny herisetra, mila fiaraha-miasa sy fahavononana eo amin'ny tsirairay izany. Ilaina ny psikososial izay anohanana ny singa tsirairay ao anatin'ny fianakaviana. Raha ohatra ka ao anatin'ny tokantrano le mpanolana, dia le mpanolana le ray aman-dreny izay tsy nanao an'ilay faninanana ary le zanaka voolana sy mipiraita-po dia tokony miara-mientana manohana, satria ny réunification familiale na famondronana fianakaviana no tanjona izay ahafahan'ny tsirairay ao anatiny hivelatra ara-dalàna. Ho an'ny taona 2024 nahatratra 47,000 ireo ankizy tsy hita nahazoana fitarainana, 7 tamin'ireo fakanan-keriny, 27 fahaverezana, 5,7 ireo nitsoaka ny toeram-ponenany ary 3,32 ireo tena tsy hita. Raha ny loharanom-baovao azo, ny 100 ny olona hiaran'ny fahaverezan-jaza ihany no mampilaza ny mpitandro filaminana na manatona ireny sampana mpikarakara zazavery ireny. Midika izany fa ambony lavitra noho ireo voalaza ireo ny tranga fahaverezana ankizy eto an-drenivohitra. Mbola eo ihany koa ny any ambanivohitra sy ny faritra hafa manerana ny nosy. Isan'ny vaovao nalaza tamin'ity herinandro ity, tena nisy ve safitiavana te alaza fa ny telon'izao no voalaza fa maty ary velona indray i sœur Fabiola tamin'ny taona 12 ny taona 13 ary izao farany izao. Niteraka resabe teny anivon'ny fiarahamonina tamin'ity herinandro ity ilay voalaza fa nahafatesany. Ka itao Andretsalavo ohatrany. Nahazo afatra avy amin'i Jesosy aho i sœur Fabiola. Oringany sika raha tsy mibebaka sy maiky ny fahotantsika. Marina, araka ny filazan'ny Fabiola, fa miavaka amin'ny kristianina izy satria mifandray akaiky amin'i Jesosy. Nambarany ihany koa fa mivavaka 20 isan'andro ny tenany ary adiny 3 amin'ny alina no matory. Rehefa nilazan'i Jesosy fa tokony hifady hanina izy, dia nitanterahany mandritra ny 17 andro izany. Ho faty koa izy dia maty 3 andro sy 3 alina ny tenany. Isan'ny nampisy resabe ny fahafatesany farany teo ity. Tsy azo ny olo-kafa natrehina, tsy azo ny mpanao gazety nojerena ary tsy nisy dokotera nanao fizahana. Dia za zany teny tampapa rehefa za maty ataovy amin'ny fomba jiosy. Fomba na jiosy zany anaovana anahy, dia noho izany tsy misy olona mahazo mikitika ny fatiko, fa papana ihany mahalala ny fomba karakarana anazy zany isy mama. Dia hoe zay fanapahan-kevitra ny papanay zany atao. Dia zay zany natonga ny mpino sy nahazo mikasika ny fatiko, fa maro manko ny olona ny teny sy naseho ny fatiny hoe ohatr'izay. Maro n'izany ary le olona ireny tsy mandainga mihitsy. Ady mivady, olana ara-pianakaviana, olana arak'asa sy ny maro hafa, isan'ny anantonan'ny olona azy. Misy amin'ireo mponina araka izany no mino fa antson'Andriamanitra tokoa ny nahafatesany sy ny mbola nahavelomany indray. Ankilany, velom-panontaniana ny mponina izay te hanamarina fa maty tokoa izy ny alatsinainy laza teo. Tsy mijery aloha tamin'izay fa za mino e. Zay ny tena marina.
sakasaka le tsirairay avy fa raha aminay manokana aloha dia mio zay tena ohatra mivizina fansitomana olona hivavaka ao nefa ny olona tsy voasitona ny zavatra ohatran'ireny satria système be le izy a raha ny olona tokony hijery teo zao tamin'izy hoe maty talata iny a tsy mahazo mijery satria hoe tsy azo hidiranao dia tokony voalohany indrindra dia nandeha naka dokotera noentina tany amin'ny hôpitaly natao autopsie jerevana daholo zany mombamomba ny oramatoa io raha ny nambaran'ny mpitondra fiangonana kosa maro ny olona no manao izay isarian'ny mpivavaka ao aminy mitady ny fomba rehetra ahafahany manao izany mila mamakafaka sy mandinika lalina ny kristianina tsirairay manoloana ny toe-javatra toy ireny tsy mandiso na manamarina ireny tranga ireny be fahatany ny fiangonana tsika tsy afaka itopiteny fatratra hoe tena marina zany ary eo no tsy maintsy diniantsika kristianina indrindra tsika katolika mba tsy inony foana amin'ny zavatra ohatr'izany fa tena ametraka hoe tena hita vatana marina ve izy fa hoe nitsangana sady apetraka fotsiny amin'ny resaka ity ivelany mba hisarihana ny olona ary izay mandrakariva moa ny ataon'ny finoana hafa atao izay hisarihana ny olona ka apetraka hatramin'ny hoe fitsanganana maty mba ahafahana mahazo ny olona hanaraka azy tsy adikevitra ny finoana ary tsy hifanerena samy manana ny safidipony sy ny fiantsoana azy ny tsirairay avy anjaran'ny tsirairay raha teo no miantoka ny famonjena ny fanahiny ny tsapaloha miroboroba ny filazana karazam-pahagagana sy ny karazam-piangonana ary ny karazam-pinoana samihafa ankehitriny ny fananganana azy ireny izay ilana lalana avy amin'ny ministera ny atany ihany koa eo amin'ny tontolo ny fampianarana kosa indray dia miisa 7 sy 4 ireo mpiadina amin'ny fanadina-panjakana faharoa eto Antananarivo renivohitra ka ny 17 ireo no hiatrika ny fanadinana ara-panatanjahantena manomboka ny alatsinainy ho avy izao amin'ity taona ity mpiadina 17 taona no zokiny indrindra 20 ora mialohan'ny EPS misy ny fipetra tokony hotandremana ka eto ndre tsy lava ohatrany amin'ny alatsinainy ho avy izao no hanomboka ny fanadinana ara-panatanjahantena na ny EPS ho an'ny BEPC efa elana ny manany ankizy izany amin'ny alalan'ny azakazaka maraina sy ny fanaovana ireo karazam-panatanjahantena no fidiny izy ireo misy kosa ny fipetra mila tandremana manoloana ny sakafo tokony hohanina amin'ny alahady fetiny ireny sy ny fomba fanaovana fanazarantena faraparany mialoha ny fiatrehana ny fanadinana 2 à 3 jours avant ny épreuve ny ankizy dia tokony manao andrana amin'ny andro anaovan'ny fanadinana kosa raha amin'ny fitony épreuve ndraiky izy dia tsara raha ohatra ka any amin'ny dimy maraina any amin'ny dimy sasany izy tokony sakafo maivamaivana zany hoe tsy misakafo mavesatra mihitsy izy raha ohatra kosa ho an'ny ankizy manao épreuve amiray dia aty amin'ny 10 zany hoe 3 heures avant izy no tokony sakafo dia ao anatin'le 3 heures iny izy mba manao digestion zany tsy manana olana izy amin'izay manao an'le épreuve tsy tokony hijanona tampoka ihany koa ny fanaovana fanatanjahantena aorian'ny EPS fa mety hankarary izany na eo aza izany rehetra izany ny fahavononana hiatrika ny fanadinana no tena zava-dehibe raha ny fanazavana azy hohatrany tokony hotohanana ara-moraly ny mpianatra hoy ireo mpanabe ny fanatanjahantena BPC zany dia nomboka amin'ny latsinainy izao ka entanina ireo iray aman-dreny mba hanomana tsana ny zanany ara-tsakafo sy ara-moraly milamina treto ny fanomanana n'ireo fanadinam-panjakana na ny CPE na ny BEPC efa mivaha ihany koa ny fandoavana ny tambokaraman'ireo mpampianatra ny asa tamin'ireo fanadinam-panjakana tamin'ny herintaona raha tsy hivina ny 20 hatramin'ny 1 ny volana jolay ho avy izao ny fanadinana antsoratra ho an'ny BEPC ny 17 ny volana jolay ny CPE ary manomboka ny 1 ny volana aogositra kosa ny BAC makasika izay fanatanjahantena izay hatrany saingy tsy amin'ny lafiny fampianarana intsony fanazarantena hiatrehana ny kanina 2014 nahazo mpampiofana rola ny ekipam-pirenena malagasy mpampiofana arabatana Alex Hernandez ary Thierry Savio anampy eo amin'ny tanjaka fanomezana ho an'ny ekipa mpilalao ny baolina lavalava maro jao no mitatitra ny andindininy
rehefa avy nandalo teto Madagasikara Alexa Hernandez zay nampiofana ny arabatana ny ekipam-pirenena malagasy eo amin'ny tontolon'ny baolina lavalava dia tonga indray Thierry Savio anisan'ny andrarezin'ny ekipany Stade Toulousain fahiny ary manana traikefa feno eo amin'izay mele zay ny lehilahy sarotra ary manana ny fahaizany manokana ary napita izay tamin'ny ekipam-pirenena malagasy zava-dehibe ho antsika tokoa no nahazo izay traikefa azo tamin'ny Alexa Hernandez sy Thierry Savio izay amin'ny fiatrehantsika ny CAN 2014 zay atao eto Madagasikara izay edina ihany koa ny tapakila makany amin'ny fidinany amboara eran-tany any Angletera ny taona 2014 afapo ireo mpilalao kaminy tanteraka zay fa ety mene amin'ity zany na dia kely ary tsika tena misy ivana mihitsy le izy satsina le akizara volna mena le lesona dia hita hoe le tamle izy ary fampiarana an'izay ve mety amin'ny maki ety le izy raha fijery anazy satria tsy mifidy abe betsaka moa ny fanomanantena ataon'ny Maki de Madagasikara amin'izao fotoana izao satria dia efa ao anatin'ny fanomanantena tanteraka izy ireo 720 mirahalahy no mbola mandrafitra izay ekipam-pirenena izay ary ao aoriana ny fiaonana any La Réunion dia fantatra fa 720 na eo amin'ny 30 ihany no tazonina andrafitra ny ekipam-pirenena malagasy eo amin'ny tontolon'ny baolina lavalava. Tonga amin'ny fotoana hanomezana anao ireo antsipirim-baovao nalaza tamin'iny herinandro iny eo amin'ny pejiny politika avy hatrany ny tolo-dalàna nitolotra ny vondrona politika malagasy miaramiangy teo ihany koa ny famtinana ny zava-nisy teny amin'ny anteny miram-pirenena teny Tsimbazaza tao anatin'iny herinandro iny araha avy hatrany ara. Misongadina amin'ity volavolan-dalàna ity ny fanomezana asina ny tompona ndraiky mpanjakana isan'ny tokony ny fanomezana azy ireo herintsika rehetra raha ipahefana ahafahany mamaly mivantana ny filan'ny fatra izay tantanany ireto no teboka izay tsy maintsy alana amin'izao fitondrana vaovao izao eo alohan'ny lalana samihafa efa lany andro momba ny vondrom-bahoaka hitsinjara-pahefana tsy mifanaraka itsony amin'ny zava-misy ny tena fahefan'izy ireny mahalona ny filana raha-potitra afitrasa ny resaka fananantany ny olana samihafa hita mahalona ny asa fitrandrahana goavana ny tsy fahafahan'ny fatra sy ny komina mamelanja ny arena ao aminy fa eo ihany koa ny fitsinjarana rabola hatramin'ny taona 2024 araka ny tatitry ny banky iraisam-pirenena mbola ny fanjakana foibe hatrany no mitana ny 5.9 ny volam-bahoaka sy ny vola avy any ivelany. Eo ihany koa ny famaritana ny farim-piadidiny izay saika ahitana zarazara ao anjakana ka saika ny olo-patatra sy ny namanamana trano no voatendrisahana andraikitra sy asa amin'ny fatra na toerana iray fa adino ny ponina. Eo ihany koa ny fanendrena PDS arak'izay tiana amin'ny toerany olom-boafidy ny fiantraika ny tsy fitovian-kevitra politika eo amin'ny mpitantana ka ahitana taratra ny faminganana ara-politika tsy fahazoana famatsim-bola tsy fahazoana karama izay zary miantraika amin'ny fiainan'ny ponina. Ankehitriny anefa fotoana tsara ahafana mametraka fototra tsara andringanana izany. Voafaritra ao amin'ny pasay marathon tedi-bola ahafana manao ny fifidianana rehetra ka anjaran'ny governemanta ny fikarakarana amin'ity taona ity ny fifidianana eny amin'ny fatra sy ny komina. Tokony ho tanjona amin'ity taona 424 ity arak'izany ny mijery fotony ary mandrindra ireo karazan-dalàna rehetra mba anana fahefana avy amin'ny vahoaka ireo olona mitondra azy ireo fa tsy olom-boatendry sy arak'izay tian'ny mpitondra trany. Tombony ho an'ny fanjakana ohatra ny fampiakarana Europol tapitrisa ariary, ny fanampiana ny komina, ny fitsinjarana araka ny tokony ho izy ny teti-bola sy ny hetra na ny décentralisation budgétaire et fiscale. Io no mahatonga ny hoe 300 ny volam-panjakana ihany no tantanin'ireo fitondrana akaiky ny vahoaka. Mazava ho azy fa tokony ho tafiditra ao anatin'ny fandrafetana ny teti-bolam-panjakana 524 ny faritra. Zava-baovao maro arak'izany no voafaritra ao anatin'ny volavolan-dalàna napetraky ny antoko malagasy miaramiaingy izay efa voarainy ny filohan'ny anteny miram-pirenena ny alatsinainy 20 Mey farany teo. Isan'izany ny fametrahana ny fiara-midinika momba ny vola ampiasaina ataon'ny governemanta sy ny rafitra akaiky ny vahoaka toy ny fatra sy ny faritany ary ny komina, ny fandrindrana ny komina Antananarivo renivohitra amin'ny fifidianana ny be ny tanàna ny boriboritany sy ny mpanolo-tsaina isaky ny boriboritany sy ny fametrahana ny filan-kevitra Antananarivo, ny fanovana ny isa sy ny faritry ny vondrom-bahoaka hitsinjara-pahefana ifanaraka amin'ny filan'ny ponina, ny famaritana mazava ny tena andraikitry ny PDS sy ny fepetra ahafana mametraka izany mba ialana amin'ny fampiasana azy ireny ho fitaovana politika sy maro hafa. Misy 27 ity volavolan-dalàna ity.
maro ny vondrona parlementaira na toko politika manana solombavam-bahoaka maro no milaza fa anolotra volavolan-dalàna fa hatramin'izao aloha dia 3 ihany ny voarain'ny birao maharitry ny antenimera-pirenena. Ny tolo-dalàna mahakasika ny vondrom-bahoaka paritra sy ny fitsinjaram-pahefana napetraka ny vondrona politika VPM-MMM. Eo ihany koa ny tolo-dalàna mahakasika ny arena sarobidy misy eto amintsika. Tsy maintsy hodinina izy ireo raha mifanaraka amin'ny lalàna velona miatra eto amin'ny firenena toy ny lalam-pandroenana sy ny lalàna fehizoro maro samihafa. Ary amin'izao fotoana zao dia efa misy tolo-dalàna proposition de loi anankitelo eo no efa eo am-pelatananay efa voarenay ao zao mahakasika ny fitsinjaram-pahefana ary mahakasika n'izany ressources stratégiques nareo harena. Iazakazaka mifanitsina an'ireo lalàna samihafa izay efa hita fa lany andro manoloana ny firosoana amin'ny titonty ny fifidianana be ny tanàna sy ny eny amin'ny faritra. Misatra nefa izany raha ny zava-misy ankehitriny. Na ny adi-hevitra momba ny resaka tsy fandriam-pahalemana azy mandalo fotsiny teny Tsimbazaza. Isa miteraka resabe ihany koa ny adikany maro hoe kitranotrano ny fahefanam-panatanteraka sy ny solombavam-bahoaka tatoato amin'ny alalan'ny fiaraha-misakafo any amin'ny lapam-panjakana sy ny fihetsiky ny depute sasany izay manao zavatra tsy araka izay andrasana aminy. Manara-maso ny fanaovana asan'ny panatanteraka dia anjarany ihany koa no mitondra ny hetaheta-ny vahoaka avy any faritra misy azy. 17 andro izay ny lasa amin'ny fivoriana ara-potoan'ny solombavam-bahoaka. Tsy mbola misy ny volavolan-dalàna kosa nankatoavina. Isa maika nefa ny fandrindrana ny fifidianana hatramin'ny famaritana tsara ny andraikitra ny tompo-pahefana isa nambaratonga ny mba hahafahana miatrika ny fifidianana araka ny tokony ho izy. Sanatria ve isy niezaka ampitarazoka ny fandinina ny volavolan-dalàna amin'ny resaka mahakasika izany? Eo amin'ny pejy sosialy kosa indray teo aloha ny fanalana ireo mpivarotra hena teo amin'ny tetezana pasika teo ihany koa ny fitokonana izay nataon'ny mpampianatra mpikaroka teny Ankatso na ny CSS zany. Ireo fanadihadiana roa ireo no arahinao ao anatin'ny fampitinana ny vaovao nisongadina eo amin'ny pejy sosialy. Tsy vitany hoe sady lalan'ny olona ny lalan'ny fiara fa sady tetezana ny tsena ny eo a-pasika. Ireo impikena avy amin'ny toeram-pamonoana biby eo a-pasika ireo amidy eo amin'ny tetezana ireo. Ena izay tsy afaka amidy intsony eny amin'ireo toeram-pivarotan-kena amin'ny ankapobeny. Manomboka amin'ny 730 ariary ny kilao. Mpivarotra polony no mamelatra tsena eo amin'ny tetezana pasika isan'andro. 900 ariary isan'andro no alohan'ireo mpivarokena ireo amin'ny mpitsabo biby manao fisafoneny. Misy ihany koa ny aba izay alain'ny komina. Manara-dalàna tsara zany ny zavatra ataona eto, hena vaovao. Dokotera ro misafo maraina amin'ny fandalohandeha amin'ny valo, dia amin'ny hariva izy mandalo amin'ny 3 manao contrôle. Dia tsisy fitenenana fa fadiovana fotsiny no ajaina. Ahoana moa ny tsy ara-dalàna moa misy dokotera aty aminay dia ahoana moa tsy tokony ara-dalàna moa ny hena tokony amidinay nefa misy sinen'ny dokotera ny daty izy manao fisavany eto foana isaka ny maraina sy hariva. Ary andoavanay vola. Dia ny tiako tenenina zany ilay meraty aminay mba teneno tsara mba hanao tsena ary dia tsy varotra ty amoron-dalana intsony izay. Ohatra ihany ny eo a-pasika miteraka aya momba ny fiavian'ny hena na ny fahasalaman'ny hena ny firoborobon'ireo mpivarokena amin'ny toerana maro eto an-drenivohitra. Maro ny manaparitaka hena marary na misy aretina amin'ny zava-misy eto amintsika ankehitriny ka tsy maintsy andraisana fepetra ny iarovana n'ireo mpanjifa. Tany amin'ny toeram-pamonoana biby no nanaovana an'ireny karne ireny. Fa rehefa tonga eto izany dia tsy misy veterinera manome hanina an'ireny intsony eto satria maloto le toerana. Nidina teny toerana ny ministeran'ny fiompiana androany maraina niaraka tamin'ny mpitandro ny filaminana. Nikasandroka ireo hena tsy ara-dalàna izy ireo teny am-piandohana tsy totosana efa izany. Farany fampahafantarana ireo mpivarotra amin'ny tsy tokony hivarotan'izy ireo eo amin'ny tetezana pasika no nataon'ny ministera ny fiompiana. Iza no nampianatra namaky teny sy nanoratra ny ministra rehetra. Saotra tompoko. Ny ato ora vitsivitsy ny fampianarana teto Ankatso nanomboka omaly. Efa nomanina tamin'ny fiaonam-ben'ny mpampianatra mpikaroka manerana ny nosy tany 10 pointy ny 1ambin'ny 12, 12, 17 ny volana martsa lasa teo ny hetsika. Atao manerana ny université eny eto Madagasikara ny hetsika raha tsy misy ny fanapahan-kevitra raisin'ny fitondram-panjakana.
ora fanampiny nandritra ny taom-pianarana 1.4 2.4 taom-pianarana 2.4 3.4 hatreto no voalazan'ny mpampianatra pikaroka fa tsy voaray. Itsakilan'izay nefa tery manta avy amin'ny fitondrana no andraisan'ny mpampianatra pikaroka ny fanangiana azy ireo hiditra ao amin'ny rafitra LMD amin'ny taona 7.2. Manana mpampianatra amin'izany ve satria système LMD dia mitaky mpampianatra matianina. Taky mpampianatra manana ny grady ilaina amin'izany. Tsy ampy amin'izany ny professeur titulaire, tsy ampy ny isan'ny professeur, tsy ampy ny isan'ny maître de conférence izay ilaina amin'izany. Tokony isy recrutement zany, tokony isy fanavoazana tanteraka ny rafitra rehetrarehetra ty amin'ny université. Ary io rafitra LMD io dia efa amatona ny resahana an'io fa tsy mety tafiditra tanteraka ao satria ny mpampianatra pikaroka izay voakasika voalohany dia tsy mbola vonona mihitsy amin'izany ara-tsainy. Zay ngamba ny tena lazaina. Ary mila fanetanana zany mila fiomanana zany mila fitaovana zany rehetrarehetra izany mba université performante manara-penitra miaraka amin'ny université maneran-tany satria mondialisation de l'enseignement nge ny LMD dia tokony anana tokony vonona amin'izany tsika. Ho an'ny ministera kosa ny roso ny rafitra LMD tsy tao anaty passation sa ahoana fa tsy mbola voarain'ny ministra ny tatitra momba ireo ora fanampiny mampimenimenina ny CSS io. Ny mpampianatra rehetra manerana androso amin'le any manaraka zay mbola manao ny élaboration procédure satria mbola miandry etany sasany ary mbola tsy mahatonga eta an'ilay ase avy any amin'ny université nefa tsy azo atao hoe atao tsy kelikely izy io fa tsy maintsy miaraka daholo ny eta zay avy tonga dia manaraka an'izay koa moa ny mpampianatra fanairana moa no tenenina ny mpampianatra amin'io fanairana hoe marary ny enseignement supérieur de la recherche scientifique tena fantatritsika rehetra zay ary efa nyteneniko tamin'ny passation fa maro de maro ny zavatra tsy maintsy hojerena amin'ny enseignement supérieur zay indrindra mahatonga anay hoe niezaka atao dia hoe enseignement supérieur de la recherche moteur de développement. Raha ny fanazavana avy amin'ny CSS dia fanakonana ny olana efa nisy hatramin'izay hatrany izay voalazan'ny ministra izay. Nilazany mpampianatra pikaroka fa tsy misy firarahiana azy ireo raha tsy misy antony manokana, tsy misy fampandrosoana raha tsy misy ny mpampianatra pikaroka. Aza dimy fa ety amin'ny université tsy misy programme officiel zany azonareo fa ny vokatry ny fikarohana ataon'ny mpampianatra zany no ampianarina. Ka matoa afaka mampianatra izy dia ny fikarohana nataony tao zany dia ino no ampianarina io avy eo vokatry ny fikarohana iny. Tsy toy nefa ny grevy fanairina no natao ary amin'ny volana Jolay indray no toy ny hetsika raha tsy misy ny fiovana. Iverina amin'ny laoniny indray zany aloha ny eny Ankatso. Eo amin'ny trangam-piarahamonina kosa indray ary tompoko lahy sy tompoko vavy nisy aloha ny fangatahana ny fisokafan'ny radio fahazavana teo ihany koa ny lozam-piarakodia teny amin'ny lalan'ny digy ary ao avetrany izay fanadihadiana roa izay. Tao anatin'ny efataona narirariran'ireo minisitra ny fandimby nandritra ny fitondrana tetezamita ny momba ny raharaha fanokafana ny radio fahazavana. Efa nisy ny fionana teo amin'ny taleny ny famoahana n'ity radio ity sy ny ministry ankehitriny Repoza Cyril saingy mbola tsy nisy ny fandiniana ireo antota taratasy. Mampaneno lakilosy ireo mpiasan'ny radio fahazavana amin'ny tokony andiniana ny fanokafana ity onjam-peo ity. Mikasika amin'ny fanakatonana ny radio fahazavana dia atlazaiko tsy miambaambeto fa tsy ara-dalàna. Tsy ara-dalàna arakendry efa volazako teo amin'ny sasany alina hatramin'ny 10 izy no nanakatona azy. Izay tsy mara-dalàna azy voalohany. Tsy nisy tsolotena avy aty aminay. Fahatelo ny taratasy fanakatonana ny radio fahazavana dia herinandro tateoriana vao no regularisena. Raha tsy aivina fa no itohinana ny filaminana anatiny fampianarana ny olom-pirenena mpiasa fitaovam-piadiana isan'ny antony voalasa tamin'ny fotoanandrony ho nanakatonana ny radio fahazavana ireo. Tonga tao amin'ny foibe ny radio fahazavana tao Marivolanitra ny mpitandro ny filaminana ny 20 Mey 2024 tamin'ny valora sasany. Nosamborina tamin'izany ireo mpanao gazety sy mpiasa ny onjam-peo miisa 7 ny alinio ary 3 ny apitso.
nampidirina ponjy izy ireo ny 8 Mey 2020 hatramin'ny 9 Septambra 2020. Tsy misy toy ny intsony amin'izao fotoana izao ny fitsarana ny rarana voiroroy azy ireo. Efa taona ty aoriana mitaky ny anokafana ny radio fahazavana ny mpiasany. Faniriana mety nambavaka hatrany zany nanomboka hatramin'izay hatramin'izao dia ny hanokafana izany notsindrin'ny Reboza Cyril hatramin'ny nandraisan'ny ministera ny serasera fa hodiniana tsirairay ny antota taratasy sy ireo onjam-peo miisa 20 nakatona tamin'ny fitondrany tetezamita. Fanontaniana mipetraka ankehitriny ny hoe raha oviana no anatanterahana izany. Fanipoam-pivavahana no nahatsiarovan'ireo mpiasan'ny radio fahazavana ny fahefa-taona ny katonany ty onjam-peo ity. Mafy ny fifandonana, potika ny lohan'ilay fiara tsy mataho-dalana. Vaky tanteraka ny fitaratra ilay taxi be mampitoy any Ivato sy ny renivohitra. Divi-Janahary ny tsisy niainana fohy tamin'ity lozam-pifamoivoizana ity teto amin'ny lalan'ny Digy Andotapenaka. Fotoana izay fodin'ny olona ka nabe ny fitohanan'ny fiara. Dia teto amin'izay ny tohana ny embouteillage ilay mandeha moramora deuxième. Ohatran'ny 2 secondes tonga dia mipoka be ohatran'ny basy ty tômôbiliny ity ny donany vodiny ity. Donany vodiny tômôbilina iantokito. Dia le chauffeur zany mamy be zany le chauffeur dia nisy tavangina tony anty Land Rover ty. Ny fanoliana ny fadisoana, fijanonana tapoka mpiakatra mpandeha nataon'ilay taxi be sa fandehanana mafy sy fisotro toaka nataon'ny mpamily an'ilay 4x4. Taxi be to alohan'ny isan'io. Dia mety maty zany raha hoe nandray olona. Fa lavidavitra nge fa eny efa nandray olona zay nampatonga an'ilay izy. Vodona daholo le vodona zany le olona toa raha hoe nandray olona. Le taxi be nge mbola vakalaina. Nandeha mafy ilay fiara 4x4 raha ny fitantaran'ny mponina teny toerana ary nambarandreo nahita maso fa nisy fofotoaka ilay mpamily, mbola nahitana tavangina labera raha teo tao anatin'ilay fiara. Accident moa na mamo na tsy mamo indrindrindrindra raha ohatra ka nahakasika olona hoe nahadona olona na sahala amin'izay dia tsy maintsy tongeny ny mpitandro filaminana manao ny fitsirihana eny atoerana dia atolotra ny fitsarana ny raharaha dia ny fitsarana no mandray fanapahan-kevitra amin'izay didy avoaka. Niteraka fitohanan'ny fiarakodia ity lozam-pifamoivoizana ity ary efa mandray fitsabonana ihany koa ireo olona naratra tamin'izany. Ampatsahivina anao fa aoriana izao fampahalalam-baovao izao no anarahanao ny fandarana Mamami ary aoriana izay kosa ny fandarana Glitaglita miaraka amin'ny Tery moa zany izay arahanao isaky ny alahady taka izao. Ny horonan-tsarintsika kosa ho amin'ity androany hariva ity dia ny Fer ou Yves Fer ary ny horonan-tsary faharoa Un cri dans l'océan. Dia iny ihany koa tompoko lahy sy tompoko vavy no manakatona tanteraka ny fampahalalam-baovao tamin'ity hariva ity. Ankasitrany ianao nanaraka izany hatramin'ny farany. Veloma tompoko.